Miderahany Jehovah ry fanahiko, hiderany Jehovah aho raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Sambatra izay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena an'i Jehovah Andriamaniny, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina ny fahamarinana mandrakizay. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia andeha tohizantsika amin'ny alalan'ny hira fiderahana izany. Hira 130 saotra atolotra ho anao. Araka hitsangana ihany indray ary isika dia hanohy amin'ny alalan'ny vavaka, araka hivavaka isika tompoko. Ny dera, ny laza, ny voninahitra ray malala dia ho anao irery ihany. Misaotra anao izay satria narovanao tamin'ny neneman'iny ka hatratr'izao sabata izao. Ingana izany sabata izany mba ho amiko ny fahasoavanao ho aminay tsirairay avy, ho amin'ny tokantrano tsirairay avy, ary mangataka izahay ny famelanao ny elokay noho ireo tsy fahamendrehana izay nataonay. Arovo manokana ny tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao. Misaotra Jesosy eo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika tsirairay avy indray ary tratra ity sabata mahafinaritra ity dia ho fanohizantsika ny fotoana dia hanaraka indray zao tsika ny tatitra maneran-tany. Efa taona lasa izay raha nandao azy ny vadiny dia tonga tao an-tsainy Sara
fa tsy maintsy ihany fiainany samyrery izy kanefa tsy fantany hoe ahoana ny fomba ahitany asa koa dia nivavaka izy mba ahazoany talotalina avy amin'Andriamanitra. Resy lahatra izy fa mila mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ireo manodidina azy. Nivavaka ho an'ny marary dia sitran'izy ireo. Nivavaka ho andro azo mifanaratsy dia afaka izy ireo. Nivavaka ho andro izay tsy nentina nanjanaka ihany koa ary dia nahazo zaza izy ireo. Misy ireo faly rehefa mitsidika azy ireo Sara, fa misy kosa ireo tsy mankasitraka. Indray andro dia nitsidika tokantranona fianakaviana mpanompo sampy izy ary nangataka izy ireo mba hiaraka hivavaka amin'izy ireo Sara. Nandà Sara tezitra mafy amin'ny vehivavy anankiray ka nandray ny tanany ary nanatsoboka izany tanaty menaka mangotraka. Nivavaka ka rehefa nalako tao ny tanako dia tsy mahay velively. Ny ampitso dia niantso an'i Sara ilay vehivavy sy ny raim-pianakaviana mba hiala tsiny sy nangataka taminy mba hivavaka ho azy ireo. Faly tokoa Sara nitondram-bavaka ireo fianakaviana ireo. Ankehitriny dia niova izy ireo. Nanaiky sy efa mivavaka amin'Andriamanitra miaraka aminay. Fianakaviana 5 no nijoro vavolombelona ny amin'ny nanampian'i Sara azy ireo tamin'ny zavatsarotra ary nangataka taminy mba hivavaka ho azy ireo. Rehefa nandreny amin'ireo fanandramana mahagaga ny Sara ny pastora advantista teo an-toerana dia nilaza taminy hoe mila miasa ho an'Andriamanitra ianao ka dia nanosika-hevitra taminy mba hanao mpamakilahy mission global. Nanaiky avy hatrany Sara. Efa taona teoriana dia mbola mamangy ireo tokantrano ihany izy, mivavaka miaraka amin'izy ireo sy mizara boky miresaka momba an'i Jesosy. Isa Sabata dia asaina ao tokantrano ireo vehivavy mba hanao fanompoam-pivavahana ary isaky ny alarobia izy dia mampianatra soratra masina. Betsaka tokoa ireo kamboty sy vehivavy manano-teny eo an-tanàna ary miezaka hanampy sy manome izay ilain'izy ireo hatrany Sara. Matetika dia mividy sary ho an'ireo vehivavy izy sy sakafo ho an'ny fianakaviana. Amin'ny mampamakilahy ahy dia tsy ampy ny mitsidika azy ireo fotsiny sy miara-mivavaka amin'izy ireo. Raha manana akanjo betsaka dia zaraiko. Raha mila hanina izy ireo dia manome ahy. Adidiko izany. Tsy malahelo intsony Sara ankehitriny na dia nandao azy aza amin'ny vadiny. Taoriana nalasanany dia nomen'Andriamanitra hery bebe kokoa ahafahako mitory ny filazantsara sy ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony. Mikarakara izy. Mangataka anao Sara mba hivavaka ho an'ireo mponina eo amin'ny tanànany. Tiako tokoa raha vonina ao amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondroana izy ireo. Tiako ny tsiraray avy amin'izy ireo mba haneho ohatra ho an'ny hafa sy mba hanompo an'Andriamanitra mifono tokoa. Nahita fifaliana be tokoa Sara ny amin'ny nahalasa mpamakilahy mission global azy. Mahatsapa ho sambatra tokoa ary hanompo an'Andriamanitra trano eny mandra-patapitry ny fofinaiko. Mangataka anao mba hivavaka ho an'i Sara sy ho an'ireo mpamakilahy mission global izay miasa manerina izao tontolo izao mba hizara ny filazantsara ny fitiavan'i Jesosy sy ny fiaviany indray. Anaraka ny lesona isan-tsokajiny indray izao sika lesona ho an'ny ankizy, ny zaza-minono, ny zaza-boto, manontany sy ny tanora zandriny, ny zatovy ihany koa. Mialohan'izay nefa dia araka hitsangana isika anao an'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mitenena. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai anutsarana nyadamina itwezabetsaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsarana kahirote nyadamina itwezabetsaka wampunaya irate nyadamina itwezabetsaka wampunaya.
tonga eo amin'ny lesona zazaminonindray tsika zao rakizy faly venareo eniny tantarany zakaiosy efa niara-ny anatra tamin'ny dadasineny tamin'ny herinandro efa mahay tsara zany zao andaotsika aloha fampiaraba dia toy izy atsika indray ny tantarany zakaiosy ary ataondrentsika indray le hira manahoana isa 2 3 manahoana falitafahoana ravo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko salama tsara daholo io ie salama tsara daholo tsika lesona fa roa lohateniny lesona miara-mamerina isa lohatelo mianikazo izakaiosy averina mianikazo izakaiosy tsy anjery fa andriamanitra de fitiavana averina fa andriamanitra de fitiavana bravo mahay lesona daholo ny zazakely tantaran'iza moa le olona fohy kely iza moa le lehilahy fohy kely izakaiosy efa fantatritsika hoe niakatra taiza moa zakaiosy vao nahitan'i jesosy teny ambony hazo ngezabe de rehefa nitadaviny tao natolo tao jesosy de hitany io jesosy manahoana jesosy de ozy koa jesosy andry fa inona ny ataony zakaiosy eny ambony hazo eny fa inona ny ataonao eny kakabe zakaiosy fantatry jesosy ny anarany nefa mbola tsy nitenenina akory fantatry jesosy sahady rakizy ny tao an-tsainy zakaiosy sy tao am-pony zakaiosy andao ngetsika nao iranankiray andao tsika nao iranankiray momba ny zakaiosy ataoko aloha le izy de mamerinareo rehefa aveo nisy lehilahy iray tena fody fotoko tena fody fotoko izy nikiraviravy teo ambony aviavy de nandalo teo Jesosy ry zakaiosy midina faingana ho any an-tranonao anio ao ary miara-mamerina ary tsika isa 2 3 nisy lehilahy iray tena fody fotoko tena fody fotoko izy nikiraviravy teo ambony aviavy de nandalo teo Jesosy ry zakaiosy midina faingana ho any tranonao anio faly be rakizy zakaiosy fa ho any tranony iza i Jesosy andao Jesosy tena andao mihitsy mandrosa ny tranoko fa tiako makany tranoko ianao androany de hoy Jesosy hoe andao ary de nisakamboniny Jesosy zakaiosy de lasy zareo nakany atranony zakaiosy faly zakaiosy faly izy nampandroso an Jesosy tao am'le tranony tsara tarehibe mihitsy ndretsatsika tany amin'ny voalohany faly ihany koa Jesosy rakizy fa nandroso nampandrosony zakaiosy tao an-tranony Jesosy ane rakizy te androso ao amintsika tsiraray avy te androso ao an-tranontsika ane Jesosy te androso ao am-potsika Jesosy ampandrosoy ary izy de hiaraka amintsika izy de miaraka amin'ny sakafo miaraka amintsika zay indray lesitsika androany fa andeha averintsika aloha lohateny sy ny tsenjery lesona faharoa mianikazo izakaiosy tsy anjery fa andriamanitra de fitiavana de manao mandra-pionandray anareo ary fa amin'ny heriny faranatsika ny lesona andao anao ira fanaovambelomandray ary isa 2 3
tia mifanao veloma 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 tia mifanao veloma ammanaraka indray veloma tompoko eny ary amin'ny herinindray faly miarahaba ny ankizy kely rehetra indray ny tenako amin'izao sabata mahafinaritra izao. Mino aho fa samy andray fitahiana avy amin'i Jesosy isika rehetra. Andeha raha antsika mamerina ny lohahevitra fahavalo. Lohahevitra fahavalo izay manao hoe mandresy indray Andriamanitra. Ao anatsara hoe mandresy indray Andriamanitra. Ny andalan-teny fitadidy dia hitantsika ao amin'ny Salamo 7:1-9 manao hoe entiko fahasoavana sy famindram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Andenge raha antsika mamerina entiko fahasoavana sy famindram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Salamo 7:1-9. Mbola mitoy hatrany ny tantarantsika rakizy dia ny tantaran'i Davida. Davida izay hitantsika tamin'ny lasa fampiandry-ondry. Ankehitriny izy dia natahotra mafy ny mpanjakan'Israely dia i Saoly izany ka dia nandeha nitsaoka nakany amin'ny tanin'ny Felistina miaraka amin'ny fianakaviany. Tamin'izany fotoana izany dia nisy lehilahy na vatan-dehilahy 900 miaraka amin'ny fianakaviany koa nanaraka ny Davida nandeha nandositra ny Saoly tany amin'ny tanin'ny Felistina. Rehefa tonga tany amin'ny tanin'ny Felistina izy ireo dia nanampy ny mpanjaka Akisa izay mpanjaka ny Felistina moa rehefa misy ny ady atao. Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy neken'ireo andriana ny Felistina ny andraisan'izy ireo anjara amin'ny ady. Ka dia voateko tsy maintsy nody tany amin'ny toerana izay misy azy ireo ry zareo dia any Siklaka izany. Akory ny ataran'izy ireo rehefa tonga tany Siklaka fa may sy nisy nandoro ny tanàna ary lasa kobabo daholo ny vady aman-janaka izy ireo sy ny fananany rehetra. Vokatr'izay dia tsy maintsy nitady vahaolana ry Davida. Ny vahaolana voalohany hitany dia nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe inona ny tokony atao. Dia namaly Andriamanitra fa tsy maintsy mandeha maninona mandeha manenjika ny fahavalo dia ny Amalekita izany. Rehefa niaraka tamin'Andriamanitra tokoa izy ireo dia nahazo fandresena lehibe satria tratra ny Amalekita ary dia voavonjy ny vady aman-janaka izy ireo sy ny fianakaviana manontolo ary ny fananany rehetra dia samy tafaverina teo am-pelantanany avokoa rakizy. Naharesy izany ry Davida sy ny namany. Iza nefa naharesy nahatonga azy ireo ho mpandresy? Andriamanitra. Noho ny asa nataon'Andriamanitra dia nahazo fandresena ry Davida. Ireo fananana rehetra izay azo tamin'ity ady natao ity dia nozarain'i Davida mitovy avokoa na tamin'ireo miaramila izay niady na tamin'ireo miaramila izay tsy niady. Eo amin'ny fiainana tokoa rakizy dia misy ady mandrakariva miandry antsika. Maharesy ireny ady ireny antsika tsy noho ny herintsika fa noho ny fidiran'Andriamanitra hajetra. Anisan'izany ny nahazahoantsika famonjena, ny ahazahoantsika lalana ho voavonjy dia noho i Jesosy izay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy azo tazomina irery anefa izany fandresena izany fa mila zaraina ary zaraina mitovy amin'ireo rehetra izay manaiky an'i Jesosy. Ka inona ireny tokony ataon'ny ankizy rehetra? Andeha voalohany anaiky an'i Jesosy isika ary faharoan'izay rehefa sendra zava-tsakotra dia atsovy avy hatrany Andriamanitra hanampy ianao. Fa rehefa maharesy Andriamanitra dia maharesy koa itsika. Ka dia ho ankizy ho mpandresy eto an-tany ka hatrany an-danitra ny ankizy rehetra. Dia izay indray ny androany veloma ho
ho amin'ny manaraka indray ny namanareo Janine Velomo. Miarabantsika tanora indray ary tanora zandriny io anjarantsika indray zany zao ny amitina indray ny loha hevitra izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Lesona fahavalo isika mitondra ny lohateny hoe fo vato. Fo vato ny tsy anjerintsika dia hitantsika eo amin'ny salamo 125. Salamo 125. Fa ianao tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindrampo amin'izay rehetra miantso anao. Fohifohy ihany andeha averintsika indray mandeha. Fa ianao tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindrampo amin'izay rehetra miantso anao. Mahafinaritra, mahay tsara daholo isika ie. Ndeha ary hofitinitsika izay zavatra hitantsika. Tadiditsika nakeo amin'i Jesosy Petera niaraka tamin'ny fanontaniana anankiray hoe tokony impiry moa zany Jesosy no mamela heloka izahay? Dia nieritreritra mantsy Petera hoe andeha mba hampiakariko ambonimbony kokoa noho ireo mpitarika jiosy nenahy, satria ireo mpitarika jiosy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna zany dia nametra ny famelan-keloka ho intelo ihany. Intelo. Dia mba nampiakariny Petera ny anazy hoe tokony impito va? Dia namaly Jesosy. Tsy avetrany izy dia namaly hoe tokony ho zao fa nanao tantara anankiray izy. Tadiditsika ilay tantaran'ilay mpanompo ratsy fanahy. Rehefa nanana ny tompony trosa be izy trosa izay tsy ho voalohany mihitsy na hiasa mandritry ny androm-piainany ary izy. Dia navelany ity tompo trosa ity ny volany. Tsy nasenina merina intsony izy na dia kely ary. Nefa rehefa niala teo izy dia nisy namany izay nanana ny trosa kely. Dia nosotominy tamin'ny vozon'akanjony izy io dia nalefa ny tany am-ponja mandrapa lohan'ny trosany. Na dia nangataka fifonana sy fotoana ary izy hoe alohako ny ianao dia tsy nirara iny fa natsipiny tany am-ponja. Nalahelo ilay tompo satria olona namindrana fo lehibe toy izany dia tsy nahay namindra fo tamin'ny hafa. Dia izay natonga an'i Jesosy hoe tsy tokony impito fa impito amin'ny fitopolo. Izany hoe betabe izany, tsy ho voatanisa izany. Tiany Jesosy ho hita amin'ny Petera fa tsy misy fetrany izany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Fahasoavana izany mamela heloka izany. Ary ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy dia toy izany mihitsy mamela heloka. Tiany Jesosy ho fantatry Petera fa ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay mamela heloka dia mitarika antsika hanahaka azy dia mba hamela ny hafa ihany koa. Mamela ny helontsika ao anatin'ny fahasoavany Andriamanitra. Ny fahasoavana nomeny antsika no manome hery antsika hamela ny heloka ny hafa. Ary rehefa tsapantsika fa tena tiantsika Andriamanitra mamela ny helontsika dia ho moramora amintsika koa ny mamela ny heloka ny hafa. Ary tena tian'Andriamanitra mihitsy. Tiany mihitsy isika raha mba hay hamindra fo amin'ireny namantsika tahaka ny hamindrany fo amintsika. Tsisy iray tsy nanotana isika. Tsisy hoe ihany na tsaratsara kokoa na ihany na kelikely fahotana na ihany na bebe fahotana. Ihany na be loatra ny helony ka tsy azo avela intsony. Tsy misy izany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra ho fantatsika izany tao anatin'iny lesona iny fa tsy misy fetrany izany famelan-keloka izany amin'ny Andriamanitra. Ary tiany mba ho takatsika izany zavatra izany. Tiany raha mba ho ataontsika amin'ny hafa koa izany famelan-keloka izany. Inona ary ny fanapahan-kevitra raisintsika indray tamin'ny alalan'iny lesona iny? Mino fa vonona ny hamela ny heloka ny namantsika isika tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helontsika. Dia mirary soa antsika indray amin'ny manaraka.
miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray a amin'izao sabata izao. Lesona fasivy no ny anarantsika nandritriny ny herinandro iny izay nitondra ny lohateny hoe miaro ny fahalalahana ara-pivavahana. Miaro ny fahalalahana ara-pivavahana. Ny tsenjery dia hitantsika eo amin'ny Jaona 4:12 raha antsika mameriny hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Averitsika indray mandeha hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Isika dia antsoina ho vahoaka mendrika, ho vahoaka mendrika ny lanitra, misaina amin'ny fisainan'ny lanitra, manana fihetsepoa mifanaraka amin'ny an'ny lanitra, manana filamatra eo amin'ny fiainana ho toy ny an'ny lanitra. Eo anivon'izany fiarahamonina izany no tokony izy atsika. Amin'ny maha-olombelona atsika nefa dia maro ny karazana antoko-pivavahana, antoko-pinoana izay misy manodidina atsika ary betsaka dia betsaka tokoa izy ireny. Dia ny fanontaniana dia hoe ahoana ny ahafahanao mijoro, manana fototra tsara mafiorina amin'ny finoanan'i Jesosy. Ahoana ihany koa no ahafahanao manaja ny finoan'ny hafa ary tsy manao izay animbazimbana ny finoan'ny hafa fa afaka kosa nefa ny maneho ny finoanao. Izay leson'izay ny anarantsika tamin'ity herinandro ity. Nianatra isika tantarana tovovavy kely anankiray, Kristina ny anarany. Tany amin'ny sekoly izay nisy azy dia tsy nandray ireo tanora izay mivavaka azabotsy ny fianarana an'izay Kristina. Netiny izy mianakavy ambavaka nefa izany zavatra izany satria tiany nianatra tao amin'ilay sekoly. Dia rehefa mandeha ny mpiadina anankiray dia manontany ny tompony andraikitra hoe inona ny finoanao, ahoana ny finoanao, izay mantsiny tsy mandray olona tsy afaka mianatra ny sabotsy. Tamin'ny torin'ny Kristina nefa dia nivoaka io olona iray tompony andraikitra ny amin'izay fanontaniana izay ary ny mpanadina teo dia resy lahatra tamin'ny fahaizan'ny Kristina ary afaka nianatra soamantsara izy. Niresaka tamin'ny tompony andraikitra ny sekoly nisy azy moa izy hoe izaho tompoko dia tsy afaka mianatra ny sabata ary io olona io indray zany niaro azy hoe tsy maninona izany fa hitako ianao fa olona vanana, tsy maninona ianao na tsy mianatra ary. Toy izany ny fidirin'Andriamanitra tsehatra rehefa mijoro amin'ny fanarahana azy ianao. Ny fanarahana ny Kristy dia tsy vitanao amin'izao fa aoka ny fitiavan'Andriamanitra no hanerenao. Toy izao ny vaky ny teny hoe ny fitiavana tokoa mantsy izy ny fanalahidy ho an'ny finoanao. Manana ny toerany ireo fotom-pampianaran'ny Baiboly, saingy ny fomba tsara indrindra izarana an'i Jesosy amin'izao tontolo izao izay ao amin'ireo izay misy atsika dia ny miaina amin'ny fitiavany. Ry tanora mantoanto namako, ry 13 taona sy 14 taona, manasa anareo Kristy hijoro amin'ny finoana an'i Jesosy. Araka ilay voalazan'ny tsenjerintsika teo dia hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no azontsika ny fiainana, tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonana na amin'ny alalan'ny anaram-pinoana fa amin'ny alalan'ny finoanao an'i Jesosy izay no azonao ny fiainana mandrakizay. Ny finoanao an'i Jesosy nefa dia azonao aseho amin'ny fomba fiainanao. Raha te hiaraka amin'i Jesosy any amin'ny lanitra ianao dia miaina sahady izany fiainany lanitra izany dia ny ety an-tany ianao ary manao izay azonao atao amin'ny fanarahana an'i Jesosy, amin'ny fanehoana amin'ny hafany amin'i Jesosy. Fadio ihany koa ry tanora namako ny manintsiny ny finoana izay ananan'ny hafa satria finoana tana izany kanefa adidinao ny manambara ny fitiavan'i Jesosy amin'izy ireny, amin'ny fanajana sy ny fahalemem-panafatratra. Iry koa ianao anao fanandramana indray dia ny hijoroanao mahatoky amin'i Jesosy, hijoroanao amin'ny finoanao kanefa ihany koa hizaranao ny fitiavan'i Kristy amin'ireo manodidina anao ary hizaran'i Jesosy tsy amin'ny fanafitohinana fa amin'ny mpanajana fatratra. Hitahanao ny tompo amin'ity herinandro vaovao ity indray ka hanao izany fanandramana tsara izany ianao dia hijoro hafikitra amin'i Jesosy hatrany. Mirary soa anao indray ary.
dia faly miaraka amintsika tanora namana indray ao anatin'izao fiaraha-mandinika fiarahana mamerina ny fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra izao ihany koa. Voasoratra hoe zany indray no lohateny izay niarahantsika nijery tamin'ny herinandro iny a, ary ny zava-dehibe dia hoe amin'ity sabata ity a dia jerintsika hoe inona no fampiarana azontsika rehetra atao. Voasoratra hoe Jesosy no niteny an'izay teny izay. Ary ovakitsika avy hatrany ny andiny fototra ao amin'ny Lioka toko 4:1 ka hatramin'ny 2. Lioka toko 4:1 ka hatramin'ny 2 mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nenti ny fanahy tany anefitra 40 andro izy ka nalai ny devoly fanahy, ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia nona izy. Zay no andehan'ny fototra, zany hoe miresaka ny fankam-panahy izay nahazo an'i Jesosy, ary anisany efa voalaza teo ny mahakasika ny hoe anoanana. Nona Jesosy, aika Jesosy ity dia mety nona ihany koa, tahaka antsika tanora namana, isika dia nona, ary maro amintsika raha tsy mety voky mihitsy fa nona mandrakariva, nona mandrakariva, kanefa mety hoe tsy nisy fifadiana izay natao akory. Fa tsy izay anoanana izay ihany no ny anjady tamin'i Jesosy fa nisy zavatra anankitelo farafahakeliny, ary izay no isintonantsika lesona. Voalohany indrindra zany dia nona Jesosy. Dia hoy ny devoly nakafana azy hoe ko manina raha hovaina mofo ity vato ity, kanefa tsy nataon'i Jesosy zany. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia nalaina fanahy indray izy mahakasika ny hoe fiankofana, hoe miankofo ianao eto dia ho anao avokoa ny zavatra rehetra, fa tsy nanaiky Jesosy dia tsy niankohaka izy. Ary ny fahatelo dia hoy indray ny devoly hoe menjera ianao any ambany any, fa Andriamanitra afaka mandefa anjely mamonjy anao, kanefa dia tsy nanao an'izany koa Jesosy. Ireo fankam-panahy anankitelo ireo izay nianjady tamin'i Jesosy dia efa nanjoa any Adamaseva ihany koa, ary ireo anankitelo ireo ihany koa ny tena ataon'ny Satana andavonantsika. Voalohany indrindra sakafo, ny faharoa resaka fiankofana, ny fahatelo dia resaka karazana ohatran'ny hoe fampiasan-kery, resaka hoe fahagagana, ireo zavatra anankitelo. Dia sintonantsika lesona voalohany ny mahakasika ny hoe anoanana zany. Jesosy dia namaly, hoy izy hoe voasoratra hoe, izay raha teny no lohatenin'ny lohahevitrintsika, voasoratra hoe zany hoe nampiasa ny tenin'Andriamanitra Jesosy mba ho fiarovana azy amin'ny fankam-panahy. Ary eto dia mampirisika antsika tanora, raha tiantsika ny andresy, tsy maintsy mianatra ary mahay ny tenin'Andriamanitra isika. Ary ny faharoa manarakaraka an'izay dia voalaza ny andin'ny fototra fa feno ny fanahy Jesosy. Rehefa feno ny fanahy masina ianao dia afaka manohatra fankam-panahy, ary rehefa mahay ny tenin'Andriamanitra ianao dia tena mahatohatra fankam-panahy. Aika izany tsy ny sakafo ihany ny veloman'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Ary eto dia mampirisika antsika tanora hoe aza variana amin'ny resaka sakafo isika, fa ny sakafom-panahy izay tena tokony hoantsika aoka hoantsika dia ny tenin'Andriamanitra izany. Fa sarotra amintsika zany no resin'ny fankam-panahy rehefa feno fanahy sika ary mahay ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ho fampiarina dia izao, aza mivoaka ny trano mihitsy ianao raha tsy efa nivavaka. Ary ny vavaka tokony ataon'ny tanora dia ny hoe Andriamanitra fenohy ny fanahy ianao fa rehefa feno fanahin'Andriamanitra isika dia mandresy toy nandresen'i Jesosy. Ary rehefa voky ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy mora noana. Ny faharoa manarakaran'izay dia ny hoe fiankofana. Anisan'ny fandrika ataon'ny Satana koa ty fiankofana ity, ary io anisan'ny ady farany izay atrehantsika amin'ny Satana. Mametrafa ny taniana amin'ny tenanao ianao ve tena miankohaka amin'Andriamanitra? Ianao ve tena mivavaka amin'Andriamanitra? Azonao antoka ve fa ilay Andriamanitra paharo ny tena ivavahanao, iankofanao? Ary ny fahatelo farany dia le hoe menjerany fa isy anjely hanavitra anao. Zany hoe resaka fahagagana, resaka mirakla. Azon'i Jesosy natao tokoa ny enjera tany dia maneho izy fa izy tokoa nge ka Andriamanitra. Azony natao ny menjerany kanefa izy tsy maninona. Mety hoe afaka mitsingevana izy na koa nisy anjely marina tokoa afaka namonjy azy fa tsy nataony zany. Ary sika tanora anisan'ny fankam-panahy mahazo antsika koa ty hoe fampiasan-kery ty.
ny fampiasana hoe ahoana ny atao mba hahafahana manao fahagagana dia eto dia mampitandrina antsika tanora fa jesosy tsy nanao fahagagana teto na dia afaka nanao fahagagana aza noho izany aza miantehatra amin'ny resaka fahagagana isika na miandrandra fahagagana loatra fa anisan'ny fandrika mbola ataon'ny satana izany farany dia zao ny mampahery dia ty jesosy a dia nandresy ny fankapanahy azony jesosy atao koa ny mampandresy ianao ny fitaovana nampiasain' jesosy mba hahatonga azy ho mpandresy dia ny ten'andriamanitra ary izy feno fanamasina ny rariana zany eto ampamaranana dia mba ho feno fanamasina ianao ho voky ny ten'andriamanitra ianao ary dia ho sarotra aminao koa ny horesin'ny devoly ka dia maniry aho ho any tanora namana rehetra mba handresin'ny fankapanahy isika ary ataovy antombavaka ny fanahin'andriamanitra ho amintsika mba hatonga antsika handresy ary azakamo mianatra amin'ny baiboly fa io koa ny fitaovana hatonga antsika ho mpandresy any ese noho ny fahasoavan'andriamanitra mahereza indrindra dia tsy adino akory a ny tanora zokiny a eo ihany koa ny lehibe anaraka ny lesona sahaza azy ireo isika fa mialohan'izay aloha dia anaraka ny hira ny teninao rehetra hira 5:valopolo hira 5:valopolo Ni teninao rehetra ritomboty anay no tsy mba manampetra vato mandrakizay olevona vokoa izao rehetra izao Ni tenini Baibuli no sabacetinai handresini devoli lai fahavalonai raha misy mampahory ka ho saizahai ny teninao mahery manjary tanjakay fa teny mamikoa ho any pankato kaluarano soa diboka amampo ho fanomezantoky ny azony manjo sy any mahavoky mamelona ny fo fateny mampisava ny aizimbeaty fa nilomana zava ny diahoai manolopaendrena mananatra ny fo milaza famon
raisina ho fifaliana sy tompontso manokana indray a ny miona finaritra aminao atao anatin'ny fandarantsika lay loha hevitry ny herinandro fahavalo manao hoe ampionon'ny oloko indray no andeha iarahantsika manao zeritodika atao anatin'ny fandarana androany ao amin'ny Isaia toko fahefapolo ny andininy fahasivy ny andininy fitadidy a zay ny famantarantsika teto a tamin'ny herinandro iny manao hoe miakarany an-tendrombohitra avo ry Jerosalema zay mitondra teny somahafaly io asandrato ny feonao asandrato fa aza matahotra lazao amin'ny tanàna ny Joda hoe indro andriamanitrareo Isaia toko fahefapolo ka ny andininy fahasivy andininy zay mitondra fanantenana mitondra fampahirezana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra zay tao anatin'ny fahoriana izany nataontsika tsy anjery izany ary azo amikirana ihany koa amin'izao fotoan-tsarotra zay andalovantsika izao andeha ary sika hiaraka hivavaka aloha isaotra an'Andriamanitra ary angataka ny fanatrehan'ny fanahin'ny masina ihany koa atao anatin'ny fandaharana rainay tsara sady be fitiavana ny an-danitro misaotra sy mideranao zahay noho ny faharim-ponao taminay noho ny fitiavana be dehibe zay asehonao ihany koa ka ahatsapahanay fa mijery miahy ary manome fanantenana ho anay ianao avy alao ny alokai ary sokafy ireo vavadin'ny tsainay rehetra mba hatakatra ny atsaran'ny teninao sy ahafantatra ihany koa zay tianao ambara sy ho ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay ny vavaka amen ampionony ny oloko teny baiko zay nomena ny Isaia mpaminany zany manoloana ny fotoan-tsarotra zay niainan'ny firenen'ny Joda noho ny famelezana zay nataon'ireo firenen-kafa zay tsy inona fa famaizana zay nitranga vokatry ny fiodinan'izy ireo tamin'Andriamanitra misy famaizana maromaro zay hitantsika ao anatin'izany Isaia toko fahefapolo izany isan'izany a ny famaizana zay nentin'ny tanan'ny Asirianina isan'izany ihany koa ny famaizana zay nataon'ireo fahavalo hafa zay nampitondra faisana n'ity firenena izay nofidin'Andriamanitra ity manome fampiononana ny tenin'Andriamanitra raha mamaky ny Isaia toko fahefapolo ny andininy fahadimy isika dia hitantsika izany filazana izany fa hailay Asirianina izay namely sy nampahory dia tsy inona fa tanana sy tsorakazo ny fahatezerin'Andriamanitra izany ary nampiasaina ihany koa nafahanany Joda tamin'andrianany ny tafiky Sankeriba tamin'ny taona 1,700 talohan'i Jesosy Kristy ary ao anatin'izany ihany koa ny famaizana zay nataon'ny Babilonianina zay nahaverezan'ny Joda olona sy fananana maro be taminatin'izany fanafiana izany amin'ny Isaia toko fahasivy-telopolo teo ihany koa ny famaizana avy amin'ireo firenena hafa izay nanoratany Isaia fampitandremana manomboka ary amin'ny Isaia toko faha-410 hatramin'ny Isaia toko faha-13 tao anatin'izany rehetra izany nefa dia ny antso mandrakarivany vahoaka no amin'ny fibebahan'Andriamanitra ary nisy voambolana nampiasaina ao amin'ny Isaia toko faha-7 eo ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahavalo mikasika ny fanamboarana lalana indray fanamboaran-dalana zay manomana mpanjaka andalo eo amin'izany lalana izany fantatsika fa ilay mpanjaka zay andrasana lay indro Andriamanitra reo resano amin'ny Isaia toko 10 ny andininy fahasivy dia tsy Andriamanitra zay andeha amin'ny lalambe zay vita tsara amin'ny alalan'ny fiarakodia avolenta na ihany koa amin'ny alalan'ny fiaramanidina ka mila toerana zay hipetrahany malama sy malalaka tsy izany no tianao resahina fa rehefa mijery sy mampitahany zany amin'ny antso amin'ny fibebahana nataon'ny Jaona mpanao batisa isika dia mahafantatra fa ilay fampiomanana zay nataon'ny Isaia ho an'ny vahoaka zany tamin'ny fotoan'androny dia manomana ny fo mba handray ilay mpanjaka zay ho avy tsy iza zany mpanjaka izany fa Jesosy Kristy hitantsika ao amin'ny fanambarana zay nataon'ny Jaona mpanao batisa izany eo Marika toko 1 ny andininy faha-4 ny Matio toko 7 ny andininy faha-2 fa ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka no tianao resahana amin'ilay lalambe namboarina sy ny manina mba andihanan'ilay mpanjaka zay ho avy misy vaovao mahafaly ny andohan'ny filazantsara ihany koa ao amin'ny soratra masina zay efa nampafantarana meloha ny Isaia mpaminany ary tanteraka atao amin'ny testamenta vaovao hitantsika amin'ny Luka toko 2 ilay lahy antitra antsoina hoe Simeona zay lehilahin'ny finoana ny andro fatratra ny fahatongavan'i Jesosy sy ilay vavy antitra antsoina hoe Iana zay efa ela no nanompony sy ny andrasany teo amin'ny tempoly
ny fahatongavany zany jesosy izany ary dia ireo no nanao fanambarana voalohany ny fahatongavany mesia raha toa ka tsy nahafantatra izany reo manam-pahaizany ny fivavahana reo mpitarika ara-pivavahana teo amin'ny firenena jiosy tao anatin'izany rehetra izany ihany koa ny nahitantsika fa nanana olana lehibe ny amin'ny fanompo-tsampy ny vahoakan'andriamanitra fa inona moa no mahaolana ny sampy ny olana lehibe zay ateraka ny sampy dia ny mahatonga ny olona handa ny fanatrehan'andriamanitra ka mahatonga azy ireo an'olo zavatra azo tsapahitanana na hita maso amin'ny fanatrehan'ilay andriamanitra be voninahitra na lay antsointsika hoe sekina izany amin'izao fotoana velomantsika izao mety tsy misy sampy everintsika ho arabaky teny intsony angamba hita sy tsapa eo amin'ny fiainantsika fa izao reo zavatra rehetra zay ankamamitsika ka misolo ny toeran'andriamanitra na maka ny toerana zay tokony ho an'andriamanitra na manakatsakana ny fanompontsika an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika na inona izany na inona mety ho zavatra tsara aza izany dia tadidio fa sampy no androny ny ten'andriamanitra izany miantso atsika andriamanitra hiala amin'izany sampy moderna izany zay mitazona antsika mahavarina antsika ary raha toa ka hifikirantsika dia hitondra fahaverezana sy fahalevonana ho antsika tsiraray avy ihany koa no amaizin'ny tsy fahalalana an'andriamanitra no toe-panahin'ny olona tamin'ny andron'ny isaiam-paminany i satana mantsy dia niezaka nisika tao anatin'ny saintsika tao ny mahaloza be an'andriamanitra ny mahampanao didijado anazy ny maha miandrika ny tohina azy ka mitsikera ny fihetsikitsika sy mitady ireo klemantoetra zay ahafahana manameloka antsika zany no sarina anehon'ny satana ny ty andriamanitra fitiavana ity tonga jesosy aneo amintsika fa tsy izany velively andriamanitra ary rehefa nanontanyny amin'ny tokony anehoanan'andriamanitra ray mivantana aminy ny mpianatr' jesosy ao amin'ny filazantsarany jaolina dia ozy izy jesosy hoe izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va zay nahita ahy dia nahita ny ray fanehoana ny toetra an'andriamanitra ny fitiavan'andriamanitra ny alehibeny zany fitiavana izany zay miatra manaina mahafoy ny zavatra rehetra izany no naseho an' jesosy tamin'ny fahatongavany tety anaporofona fa diso ny fampianaran'ny satana zay mbola makatoerana amin'izao fotaona izao satana dia milaza fa andriamanitra dia mamaly faty ireo zay tsy mitandrana ny teniny mandringana mamono kanefa fantatsika tsara fa ny fahavalo dia ny fahavalon'ny fahamarinana ny mpamon'olona hatramin'ny voalohany ry mpiaramianatra namana ny lesona sarobidy zay niraisitsika tamin'ny terinandro ity dia ny fampiononana ny vahoakan'andriamanitra ny amin'izay fiavian'andriamanitra tsy ho ela izay raha tonga tamin'ny nofo izy tamin'ny taonjato voalohany na natateraka ny drafotry ny famonjena tamin'ny fahaterahany tamin'ny fahatongavany io nofo tamin'ny fahafatesany sy ny aretan'ny azo fijaliana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty tamin'ny akarany any an-danitra dia mbola ho avy indray zany andriamanitra zay andrasantsika izany ho avy amin'ny kery sy voninahitra ho avy tsy amin'nota ary andray zay rehetra miandry azy ho amin'ny fanantenana mahafinaritra ampandova ny fiainana zay tsy anana fahataperana intsony fa ho mandrakizay fantatro fa manana fanariana lalina ny amin'izany toerana zay ho man'andriamanitra ho antsika izany ianao koa fifaliana ho any manasanao hiaraka hivavaka mba ho tanteraka amintsika ilay fanambarana ataon'ny apôstôly petera manao hoe sady manantena izany fotoana sarobidy zany sika no mampahafangana raha teo hivavaka isika rainy tsara zay ny an-danitra ao misaotra noho ny fampiononana zay atolotrao misaotra ny amin'ny teninao zay feno fikasana ny amonjenanay sy ny ampandovananay ny fiainana mandrakizay misaotra noho izany fampiononana izany fa na dia mbola matin'ny fahadisoanay aza izahay dia efa maty kristy ho avitra isolo anay ankehitriny izay mifona sy miantoraka eo aminao mamela ny elokay tompo ary raiso ny fanoloran-tenanay tsararay avy mba handray ny famonjenao petraka fiainam-pelantananao ny fiainanay sy ny fandalinanay ny teninao ihany koa mba ho tarihan'ny fanahinao mandrakariva izany ka hitondranay eo amin'ny famonjena amin'ny anaran'i jesosy ny angatanay ny vavaka amen iroso a eo amin'ny fanantazana ny fanatitra ny sekoly sabata isika koa manasa ampitiavana antsika tsiraray avy a
hanokatra ny tanantsika, hanokatra ny fotsika, hanokatra ny poketransika, hanokatra ny fitehirizantsika ka hanomana sy an'olitra izany a fa atao anatin'ity feokira ity izay atolotry ny teknisianina mpitiavana no anatotosantsika izany fotoana sarobiny izany. Ivavaka ho an'ny fanatitry ny sekoly sabata isika. Misaotra tompo noho ny fanomezan-tsoa rehetra avy aminao sy ny fitahiana izay natobaka ao tamin'ny fiainanay ka nahafahanay nanolotra ampahany tamin'izay nitahinanay androany mba ho fiarah-miasa aminao. Tompo tsy mendrika anao angeza ny fanomezanay izany noho ny fahakelezany, noho ny tsy fahamendrehany kanefa nofidinao sy nantsoanao zahay mba ho mpiara-miasa aminao koa raha iso izany tompo ankasitrao amasino mba ahavita ny anjara tandrify azy eo amin'ny saha zay ny antsonanay tsy raha avy. Mino matoky izay fa hitondra fitahiana ho an'ny hafa izany ary hitondra fitahiana ho anay ihany koa. Ary amin'ny manaraka tompo dia taio ny fonay mbola halalaka ka hanolotra bebe kokoa ho fampandehanana ny asanao. Ataonay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpiara-miasa rehetra izay nanatotosany fandaran'androany dia maneho fankatelemana, maneho fankasitrahana eram-poeran-tsaina ho anao sy ny ankonanao zany indray ny fandarantsika. Manao mandrapiteny ho an'ny manaraka indray ny namana teknisianina, ny mpanatotosa sy ny mpanolotra rehetra tsy ankanavaka ho tsara-miona amin'ny manaraka indray.